manapaka rehetra ny tokantrano indray manjoty fandaharana ity mino fa fotoana avy amin'ny tombo ty fotoana androany ity matotanteraka indray fa atsika mioneto ary ny zava-dehibe indrindra dia mbola anisan'ny nomeny fahasoavantsika ka afaka niona teto indray tamin'ity fandaharan'ity ary raha zao ianao vao manaraka izao fandaharana izao dia manona ny fiadanan' Jesosy izay ho aminao ary ao anatin'ity fandaharan'ity dia mino izay fa tsy ho kisendrasendra ny fahitanao izao fandaharana izao fa tena anisy akony indray akony vavao indray ho amboarin'Andriamanitra sy ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao indray ny amin'ity fotoana somary ity saotran' Jesosy tsika satria na dia betsaka ary ny zavatra ny faomaofao eto amin'izao tontolo izao dia manamafy ny teniny foana Andriamanitra ary matoky amin'ny teny izy hoe ho avahany ny marina ho amin'ny melika ary indrindrindrindra navahan'i Jesosy ianao satria manompo azy tamin'ny tsy manompo ka mbola velinaina somatsara dia miarabanao amin'ny fifaliana izay any amin'ity fotoana ity melohan'ny zavatra rehetra dia andaontsika hivavaka tiako ianao raha tena hoe hivavaka ny fonao rehetra mety hoe efa be dehibe ianao nanaraka an'ity fandaharana ity mety efa natsapa zavatra ianao mety ihany koa mety hoe nijery fotsiny ianao mety tafaletika tsara atao anatin'ny hoe fiankofana sy ny fiderana ianao ary nahasarika anao zany hoe fideranan'Andriamanitra izay tena hoe tena tokony nomentsika lanja foana isan'andro eo amin'ny fiainantsika fa ny amin'ity fotoana ity dia andaontsika hivavaka tena mba hikasika ny fonao Andriamanitra tsy zavatra hain'olombelona ary indrindrindrindra Andriamanitra no mahay manao zavatra rehetra raha mbola misy zavatra hitsapanao fa banga eo amin'ny lafiny ara-panahy dia ao anatin'ity fotoana ity dia hiasa manokana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ka hampitombo ny hery ao anatinao le hery izay fa nozaraina avy amin'ny alalan'i Jesosy amin'ny alalan'ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 1:12 manao hoe nomena hery ianao tonga zanak'Andriamanitra androany dia isy fananganana vaovao indray hivavaka mihitsy tsika androany mba tena hisy lafiny ara-panahy hitombo indray ao anatinao amin'ny alalan'ity fotoana ity ary amin'ny alalan'ny zavatra namanginy tompo anay indray androany hoe tena mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Jesosy dia ho porofony Jesosy zany aminao mety ao anaty olana ianao zao fa zao ny tsarova hoe mbola tsy miova Jesosy mety ao anatin'ny ady sarotra ianao zao fa zao ny lazaiko anao tsy amin'ny alalan'ny teny avy aty amiko no entiko ampahery ianao androany fa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra fa mpamonjy mora azo amin'ny andro fahoriana Jesosy satria efa nandefa azy ihany koa Andriamanitra mba hamonjy izay very efa nandefa azy Andriamanitra mba hanamboatra ny zavatra rehetra hamonjy ianao mihitsy izy ka andaontsika hivavaka naiza toerana misy ianao amin'izao fotoana izao dia manasanao anakipon'ny masonao dia tena hoe tany firaisana amin'Andriamanitra ary indrindrindrindra gatao ihany koa ny fanamasina mba hanomby izao fotoana izao mba tena tsisy asany nofotanteraka ny amin'ity fotoana ity fa mba tena ny fanamasina nitarika anay eto tsisy teny avy aminay na hoe zavatra avy aminay fa mba tena ny fanamasina ny asa manasa antsika raha hivavaka Jesosy eo misaotra anao ny amin'ity fotoana ity misaotra anao izay satria tsy fotoana kisendrasendra tokoa ity Jesosy hoe hoentina mijerijerevana eto indray fa tena ny angatahanay Andriamanitra dia hoe amin'ny maha-Andriamanitra endry ianao mpanao ny zavatra rehetra mahay manao ny zavatra rehetra ilay mahagaga ilay mpanolon-tsaina dia tena angatahanay ianao Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity tena manasa anao izay Andriamanitra tena ianao ny hitarika eto ianao Jesosy ny hamangy eto ary amin'izao fotoana izao niza manaraka ity fotoana ity niza manaraka izao fandaharana natao hidera izao Jesosy isaky n'ity fotoana voatondro ity ary nareo namana nareo havana zay zao vao nanaraka an'izao fotoana izao Andriamanitra dia tena hoe miasa Jesosy asehoy ny herinao fa Andriamanitra mahagaga tokoa ianao ary mahay manao ny zavatra rehetra ary indrindrindrindra amin'izao andro farany izao dia matoky Andriamanitra fa aneo ny fahalebiazanao ianao atoky amin'ny teninao ianao fa tena hoe izay ahatra hatramin'ny farany tokoa no vonjen'Andriamanitra ka tehirizo izay satria matahiry izay voatolotra anao ianao ary indrindrindrindra Jesosy izay mitoetra eo an-tananao dia tsy misy maharobaka dia matoky androany fa tena aneo tokoa ianao fa mpamonjy ianao Jesosy mpamonjy ianao ary ianao dia tsy miova ary ny teninao dia tsy miova ka ny amin'ity androany ity ninona mety ho sakatsakana hoentiny devoly eto dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy zany ninona mety hoe anakorokorotanany an'izao fotoana izao na hampamaimaina an'izao fotoana izao tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy zany satria eto ianao sy ny tananao mahery ary indrindrindrindra ianao fanamasina manasa anao izay atao izay tianao atao fanamasina amin'ny alalan'ity fotoana ity tena hoe kolokoloy ampahirato ny masom-panahin'ny olona atakatra alala izay zavatra tianao entiny indray amin'ny alalana tsirairay avy eto amin'ity androany ity amin'ny anaran'i Jesosy ny hanaovana ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy amen
misy tenin'andriamanitra vakiko aminao ny amin'ity fotoana ity a atao amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amby roapolo andininy faharoa mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ka hoy izy: Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ahy ary mpamonjy ahy. Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ahy ary mpamonjy ahy. Rehefa nanatrika ny ady a ny zanak'Israely niaraka tamin'i Davida tamin'ity tantara ity dia nandresy izy ireo. Satria nahoana izy tonga tao anatin'izany hoe fandresena, nandresy ny Filistina izy satria nahoana teo Jesosy namonjy azy, teo Andriamanitra namonjy azy. Dia tena andro any izay dia te-hanentana anao hoe aza miova, aza lefa lavitra intsony hoe indraindray ianao afaka hanamboamboarana amin'izao zavatra trehako izao raha ohatra ka ao anatin'ny ady ianao fa te-hampaheranao izay andro any hoe mbola tsy miova ny Andriamantsika. Mpamonjy izy ary tena mpamonjy mora azo amin'ny andro rehetra, amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra rehefa tena mitady sy mikatsaka azy amin'ny fonao rehetra ianao a hoentiko hanamafisana an'izay ihany koa atao amin'ny Salamy 7:12 mivaky toy izao. Apitako amin'ny Ravavy Estera ihany mamaky izay a. Amin'ny anaran'i Jesosy, Jehovah no harambatoko sy batery fiarovana ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitra, vatolampiko, ialofako sy apingako ary tandroka famonjenahy sy fiarovana avo ahy. Halleluja. Dia raina Jesosy a andaontsika hiaraka hiry tsika amin'ny alalan'ny hira ity hoe niandry aho a. Dia manentana antsika hiaraka iray feo tsika ny amin'ity zoma hariva ity a, iray fo a, iray fanahy anandratra azy hiako akeo anatrehana. Nianjani Jehovah manantenani Jehovah teni tudo quise ni tsinzai na trefitaina teni tudo quise Fadawana tila vakaunu na bekarini Dawana tifuta kaunu nusitumini Arrivato là nuovi tuera niti tungo chu Itsuruku Soja Jesus Jehovah, idera si ankalazaku fiderana nueu ambavaku ira firambava ira ani Jehovah si ankalazaku fiderana nueu ambavaku nyanja 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 ni Jehovah nanandena ni Jehovah teni tudo
todikizy nitsintsay nandreny fitarainako sotra jesosy makasitraka anao zay teny todikizy nitsintsay nandreny fitarainako Firambava ira ani Jehovah idera siankalazaku iderana nueu ambavaku ira firambava ira wani Jehovah idera siankalazaku iderana nueu ambavaku Nyanja teny todikizy nitsintsay nandreny fitarainako teny todikizy nitsintsay nandreny fitarainako halleluia mahafinaritra tokoa jesosy ary tena mahafinaritra tokoa raha fitiavan'andriamanitra atsika matetika atsika foana tsy manana faharetana rehefa miandry an'andriamanitra miasa fa andriamanitra kosa nefa rehefa mitady famonjena aminy ianao dia tery izy ny hamonjy anao fa androany te hanentana anao hoe tena manana faharetana dia aza miovaova fa ozy ny tena andriamanitra hoe ny saina tsy miovaova dia arovany Jehovah amin'ny fiadanany androany tsika dia mbola hamaky teny soratra masina ihany ato amin'ny Isaia toko 7:20 dia ny 9:7 dia ovakindra vavesera ihany le izy amin'ny anaran'i Jesosy fa izao Jehovah no Andriamanitra ao dia ny rainy masin'i Israely mpamonjy anao omeko avitra ao Egypta ary Etiopia sy Seba hosolonao dia afaka mafisinao ihany koa ve ovakina kely no amin'ny Isaia toko 7:20 azafady izao dia izao ihany no Jehovah ary tsy misy mpamonjy afa-tsy izao hitanao fa tena hoe lehibe ny fitiavan'andriamanitra atsika fa napetrany foana naiza ninona ataonao fa izy ihany no mpamonjy anao ary aza vela amin'ny sarotra ihany vao hotsapanao fa mamonjy andriamanitra vao tena tokony hazakazaka any aminazy ianao hoe Jehovah hoe inona no afaka ataoko ahoana ity zavatra trehako ity amin'izao andro farany izao manko dia ozy isy ny tena andriamanitra hoe hanomboka ho avy amin'izay ny fahoriana fa amin'ny zanak'andriamanitra kosa ngefa navahan'andriamanitra satria ozy nataony hoe amin'ireny zanak'andriamanitra ireny dia ho asehon'andriamanitra ny heriny dia manamafy aminao izy androany hoe izy rery ihany no mpamonjy anao izy rery ihany no afaka mahany olanao ohatrany hoe averiveriko foana ny olana satria matetika ny olana amin'izao fotoan'izao tsy hitantsony izay aleha dia repotra be izy dia matetika ohatrany hoe solution araka ny teny baiko hoe fasilina sisa no hitan'ny olona le solution vetivetika kely dia nefany andriamanitra ohatrany hoe solution kely dia efa zay dia nefa vetivetika eo dia efa tapitra indray le izy ohatrany hoe ritra le izy kanefa zao andriamanitra rehefa manome vahaolana satria mampamonjy azy dia manome vahaolana maharitra izy maharitra mihitsy no omeny anao dia te hanentana anao androany hoe mpamonjy izy ary alefantsika ihany ny tenin'andriamanitra satria tena tiako tafaletika ao anatinao mihitsy androany tsy hoe ny tiako fa tena tiako hazava aminao mihitsy androany hoe mpamonjy Jesosy mpamonjy andriamanitra satria natany amin'ny testamenta taloha tany ara dia tena hoe fandray vantana tamin'ny zanak'Israely mihitsy andriamanitra maneho fa tena izy no mpamonjy andriamanitra dia tena hoe miseho tsy hoe izy tena ny miseho mivantana fa mifandray mihitsy izy hoe tia indray
tia indray andao ara fa ombanareo andao ara fa rehefa tonga ny andro atoandro tamin'ny Alalamosesy dia indro Andriamanitra nanao androrahoana teo anoloan'ny zanak'Israely nitarika azo any an-tany-Kanana dia rehefa tonga indray ny aizina dia indray Andriamanitra manao andry hafa eo ambonin'ny zanak'Israely tahaka an'izany fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona satria tena hoe mpamonjy izy tia ny zanany dia mamonjy manome solution foana izy hoe tsy avelany ho very zany tsy avelany ho potika zany dia oka ianao hitraka amin'izay androany fa mbola tsy foana ny fanantenanao raha mbola izy koa ny farany fa mpamonjy mora azo indrindra Andriamanitra jereo ane atao amin'ny testamenta vaovao hoe raha resaka momba an'Andriamanitra tsika teo dia Andriamanitra tsy tia tena fa mbola nizarany zanany ihany koa izy mba hamonjy antsika sa tsy izany ve dia teny soratra masina atao amin'ny Luka 2:1-9 fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy tompo. Tsy tia tena Andriamanitra satria ahoana mbola natony ihany koa ny zanany taty aoriana tsika foana ho an'ny ezaka nanisy elanelana tamin'Andriamanitra nanisy amin'ny elanelana zany entre atsika teo anaty an'Andriamanitra sy tsika fa Andriamanitra miezaka manantona atsika foana ina moa nampatonga n'Andriamanitra nanapa-kevitra nanolotra ny zanany izay tena tiany io ary raha ny toerana nisy an' Jesosy anie toeram-boninahitra be mihitsy fa nahoana izy nafoy an'izany toeram-boninahitra izany fa toerana tena hoe mahampanjaka ny mpanjaka azy dia ahoana ny dinany tonga nofindray izaka fahoriana fa tiany ianao dia nahatongavan'i Jesosy dia hoe niamonjy ianao satria ozy izy niteny ihany koa manao hoe ao amin'ny Luka 2:7-10 fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Rehefa nanota ny zanak'olombelona dia Andriamanitra raha jerena zany hoe vetivetika ihany indraindray Andriamanitra mety hoe mora sositra izy fa zao toso ihany fa teo ilay zanany izay mifona ho antsika eo an-talakavanany mandrakariva dia nanaiky Jesosy hoe alao ara fa hidina ako hamonjy ny zanak'olona hamonjy atsika dia tsy navelany ho veritsika satria raha ohatra ka hoe zavatra mandalo amintsika foana tia teny ity hoe misy tokoa ny elo dia tena soa ihany fa teo Jesosy vita ny zavatra rehetra dia rehefa nafon'Andriamanitra Jesosy dia namonjy atsika ny tanjona tena zava-dehibe nge zany ianao efa nandrain'i Jesosy io aza miovaova tsony aza merikerika tsony hoe tadinina indray ianao fa efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra mahafinaritra ilay fanoharan'ilay mpanompon'Andriamanitra iray izay hoe tena tiantsika tokoa Andriamanitra ozy izy fa be fitiavana izy ary feno fahasoavana fa raha ohatra ozy izy zao misy olona anankiray nandeha tany amorontsiraka izy dia matetika ozy izy ny olona rehefa avy manao vakansa kely any amorontsiraka dia mitondra ranomasina amina tsy haiko hoe ina hitondrany azy hoe tavoahangy ve ohatra dia avy eo nefa ny tonga ao tokantranony dia mety ampiasaina amina zavatra na tsy fantatra hoe ina ny antony hitondrany an'ilay izy dia verina indray izy dia nataony avoavo kokoa indray avy eo nanasiana le zany hoe quantité an'ilay zavatra noentiny nataony bidon be ohatra na ohatra zany tsy fantatra hoe ina indray ve simy be mihitsy ve fa zao nampitomboany foana ary ny quantité an'ilay zavatra kanino ranomasina io tsy nety ritra mihitsy ilay ranomasina dia zaho izy tia ampahely antsika hoe fahasoavan'Andriamanitra koa ohatra zany na tahaka ny ahoana na nivozantsika ny fahasoavan'Andriamanitra io tsy mety ritra io fa tsika indraindray ozy izy mihodina amin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia tena hoe tena tiantsika tia hamonjy antsika foana izy eny fa na dia ataoko hoe amin'ny fiainana atrehantsika isan'andro ireny ary ny olona indraindray tena mora matahotra kanefa Andriamanitra rehefa tena ao anatinao Jesosy dia tena ho tsapanao hoe hampinganao izy araka ny teny efa nataontsika tery vakitsika teny aloha hoe harambatoko fiarovana ho vao maizina fotsiny mivoaka ny tokantrano dia efa mama kanefa n'izao tokony Jesosy ny antsoinao atsoy Jesosy fa izy tsy lavitra anao fa eo akaikinao foana dia tokony tsy atahotra ianao tsy haiko saona rahavavy tena zany mihitsy ilay izy satria tokony tsy atahotra tsika mbola misy tenin'Andriamanitra any manamafy an'izay hoe aza matahotra ozy izy ao amin'ny Hebreo 7:15 Hebreo 7:15 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ka dia say manao hoe isika Jehovah ny mpamonjy ahy ka tsy atahotra aho inona no azon'ny olona tao amiko satria lehibe ny ao anatinao mihoatra noho ny an'izao tontolo izao dia tena mpamonjy anao tokoa Andriamanitra ka andao hiaraka hira indray tsika amin'ny alalan'ity hoe Jesosy mpamonjy
dia tsaroa fa Jesosy efa nomena antsika izy amonjy antsika hitondra famelan-keloka hanavitra antsika tsy ho any amin'ny fiainantsika ny tanjon'i Jesosy nanoratra ny anaranao indray izy tao am-boky ny fiainana ka ho anao ihany koa alohan'ny rahantsika dia tianentana manokana ho anao izay manaraka izao fandarana izao mety mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao fotoana izao mbola tsy tara ianao raha azonao atao androany dia tapao ny hevitra mety hoe mbola mety ao anatin'ny tena hoe fifaliana be ianao izao dia mety hoe tsy tsapanao hoe ohatra ianao izany fiainana tsy misy an'i Jesosy izany fa za te hanentana antsika androany satria mafy raha izao fiainana izao tsy sisy an'i Jesosy mafy raha izao fiainana izao mbola tsy ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao dia tena hoe ho any amin'ny fahaverezana tokoa ve fa amin'izao fotoana izao mbola afaka mivily lalana ianao dia andaontsika hanolotra ny tenantsika ao an'Andriamanitra dia ao anatin'ny tiry ity raha azonao atao raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia saintsaina izany hoe ahoana raha ohatra ka hanolotra ny tenako an'i Jesosy tokoa dia tena manentana anao za tapao ny hevitra fa mbola tsy tara ianao tena mbola tsy tara ianao efa ho tonga any amin'ny fampitena izao tontolo izao ty ve ianao na hoe efa isoany amin'ny ranolanitra Jesosy dia ahoana izany no avinao izay ianao vao hanapa-kevitra fa mbola tsy tara ianao amin'izao fotoana izao dia andao hiaraka hira antsika hoe Jesosy ianao ny mpamonjy anay dia hira fiderana mafy dia mafy tokoa izay ao anatin'ity hoe hira mafy aneo izany fa tena Andriamanitra mpamonjy tokoa ianao. Halleluja. Jesosy mpamonjy Tompo tsy misy toanao isan'andro mideranao noho ny fitiavanao tokiko eriko fiarovana mafioa niandrokorer tsy misy fery liderako anao Tompo miramafy andao hiara hidera lay Tompo tsy lay pantsakany mietry ny avona manonja ny rano noho ny hery ny anarany hira sy faly ao ireo asanao mandraky izay ambolideranao sisy atakaloko ireo teninao Jesosy mpamonjy Tompo tsy misy toanao isan'andro mideranao noho ny fitiavanao tokiko eriko fialofana mafioay niandrokorer tsy misy fery hiderako anao Tompo miramafy andao hiara hidera lay Tompo tsy lay pantsakany mietry ny avona manonja ny rano noho ny hery ny anaranao hira sy faly ao ireo asanao
mandrakizay ambolideranao tsisy atakaloko ireo teninao lay tompo tsy tolay panjakanie mietriny avona manonjany rano no ny hery ny anaranao ira sy faly ao no ireo asanao mandrakizay ambolideranao tsisy atakaloko ireo teninao tsisy atakaloko ireo teninao tsisy atakaloko ireo teninao sotranao zay jesosy sotranao zay ny amin'ny famonjena nataonao ankasitraka anao ray eo amen 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 alohany amaranantsika ny fotoana dia mbola izara teny soratra masina aminao faraparan'izay eo ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:1 amin'ny anaran'i jesosy izay nasandratra ny tanakavanan'andriamanitra ho tompo sy mpamonjy anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Alleluia. Mahafinaritra mihitsy izany satria nomen'Andriamanitra tokoa ny zanany latokana mba hitondra ny famonjena. Mafy anie ny aretan'i Jesosy ary ny zavatra mahafinaritra dia tsy navelan'i Jesosy teo amin'ny toeram-paratsiana izany mihitsy isika fa tena nataony daholo ny zavatra rehetra ny ainga tany amin'ny voateraka izy dia tany amin'ny tranon'omby izy no toerana naterahany. Tena nizakain'i Jesosy daholo ny tena hoe farany ambany indrindra mba ho asy ianao daholo nefa niezaka nanaovan'i Jesosy an'izany fa tsy hoe ho anizy akory dia andaontsika hifaly dia iravoravo ao anatin'ity hira farany ity dia mety hoe tsy hainao le hira fa te hanentana anao hoe tena miravoravo fa mbola lehibe ny andriamantsika mbola velona ny mpamonjy anao fa tsy hoe apetrapetrakeny fotsiny izy na hoe tamin'izany zanak'Israely tamin'ny andron'ny Davida ihany zany satria Davida iny tena lehilahy tena ohatr'izao tamin'Andriamanitra normal izy raha nyvonjen'Andriamanitra na hoe ny mpianatra ny fandray be tamin'i Jesosy dia normal raha nahita ireny famonjena be sy fahagaganana ataon'i Jesosy ireny fa zavy moa ohatr'izao tsy avelan'i Jesosy amin'izany faratsiana izany foana ianao fa tiany be ianao tena tiany be ianao dia vonjeny foana ianao naizanaiza toerana ilainao an'izany hoe famonjena izany voalohany aloha efa nomeny ianao ny famonjena ho amin'ny fiainana ianao nataony ho amin'ny fiainana mandrakizay dia andaontsika hiaraka hira ao anatin'ny hira famarana ity dia miravoravo tsara ianao anatin'ny hira ity ravoravoan'ilay mpamonjy ianao Vitamini faltan situa hachizai nyubani fiana kufatungyana ila yachizai lai tukalira uetianga fayana lemati fanitsangana la mana ulalala bauvelo misa alleluia nasana amunzi panavucha avitamini faltan situa achizai
niovany fianako fatonianao ilayatsy zay lay tokaniray hoetiantany fa ianao lay maty fa nitsangana izay lay manao lalana mba ho velon'izay halleluia miasana fa ianao lay maty fa nitsangana izay lay manao lalana mba ho velon'izay halleluia no miasana halleluia no miasana halleluia no miasana. Ety ampamarana anara dia misaotra ny tompontsika fa tanteraka ity fandarana ity dia manentana anao ihany koa nefa izay amin'ny fotoana manaraka azadonoina fa mbola misy ekipa mahafinaritra be indray araka amintsika eto iaraka aminao eto ao anatin'izany hoe fandarana natao ahidera izany raha mbola tsy ho avy Jesosy dia mbola toizintsika foana ity fandarana ity izay ny fanirinay indrindra dia mba hampiroborobo be ny etaentanao an'Andriamanitra dia mba hitombonao ihany koa amin'ny famatorana amin'ny fifandraisana amin'ny Jesosy dia mba hitombon'ilay fahalalana ao anatinao ihany koa amin'ny fahalalana an' Jesosy dia hanomboka tena hoe hitoetra tsara amin'izay ianao amin'izao andro faran'izao ka tsy herikerika intsony na hitongilaila fa tena hoe androso ho lehilahy mahery fo amin'ny fampona ary ho vehivavy mahery fo amin'ny fampona. Alohan'ny hamaranana an'ity fotoana ity ara dia hivavaka ny ray aminay reto dia manentana antsika ny amin'ny fivoriam-bavaka izay moa ny tenin'Andriamanitra hoe aza mahafony fiaraha-miango amin'ny lahady ho avy izao aza dino fa misy fotoam-bavaka amin'ny fiangonana izay misy anay reto dia mino fa ho avy ianao tsy ho avy ho anay kory ianao fa ho avy ho an'i Jesosy satria miandry ianao ao Jesosy te hanovanao izy ary te hamonjy ianao arak'ilay fampahirezana teny aloha teny hoe tonga izy hamonjy antsika hamela ny helokontsika raha tena mibebaka tokoa itsika ary tonga ihany koa izy hanavitra antsika amin'ny lafiny fiainantsika rehetra fa tsy hoe nataon'Andriamanitra hoe eto katreto ihany ny famonjena tokony omenanao ka dia hivavaka ny namako anankiray ato dia ametraka ihany koa ny velomy izay dia samotain'Andriamanitra tompoko dia amintsika andravavon'ora izany hivavaka famaranana ny fotoana harivavaka Jesosy mbola misaotra aminao indray zay ny amin'ny fotoana izay tanteraka androany satria ny zavatra rehetra dia avy aminao raha mbola nanana fofinaina izahay raha mbola nanana connexion ny any an-trano afaka hijerena dia avy aminao daholo izany misaotra ny amin'ny ekipa rehetra misaotra ny amin'ny teknisiana misaotra ny amin'ny mpijery ary misaotra anao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra satria ianao no antony zavatra rehetra ary ho anao ny zavatra rehetra dia misaotra anao zay satria androany zay mbola nampianarinao indray hoe tsy rery izahay ary amin'izao ady sarotra izay lalovan'ny firenena izao dia mbola fantatray fa tsy rery izahay fa manana mpamonjy mora azo indrindra dia ianao zany ilay tsy mivadika fa mahatoky loatra dia mino zay Jesosy fa ianao miasa ho amin'izay olona mangetahetanao ho amin'izay tsirairay avy miantso ny anaranao dia ho vonjena tokoa ane izy ireo dia ho anao rery ny dera ho anao rery ny aja ho anao rery ny voninahitra mandrakizay Jesosy amen. Veloma tompoko. Veloma tompoko.